Tomboky lasy tomboky vavy ampifaliana tanteraka no androsoanao tokantranontsika amin'ity alarobia alina izay fotoana narahantsika ny fandarana sahila zao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahanao mazava loatra amin'ny onjaveo ary arahanao ihany koa amin'ny tambajotra serasera toy ny mahazatra hafana ny fiarahantsika andray vahiny sika anaraka fanadihadiana iresaka indrindra fa andao atolotra aloha ny namana izay mpiara-manolotra n'ity fandarana ity isaky ny alarobia tahaka izao dia ny mpanolotsain'ny tanàna Clémence Rarinirina. Miaraba ny Clémence tonga soa ato anaty sahila zao indray. Miarabanao ihany koa namana Lilira Faralahy dia ankafaliana toraka izany hoe tsy tiana indray tokantranontsika rehetra manaraka sy tapaka ny fandarana sahila zao eto amin'ny MBS isaky ny alarobia alina tahaka izao. Efa natsidiky ny namana Lilira Faralahy tao ihany moa izany fa dia hoe isy ny fandraisantsika vahiny toy ny mahazatra ny vahintsika androany dia tsy iza fa Ramatoa Arfinina Rahelsoa izay mpanao gazety namana mpitarika ny vehivavy tia na tiako Madagasikara eto Analamanga ihany koa iresadresaka amintsika mikasika ny raharaham-pirenena amin'ny mampanao gazety azy mazava ho azy sy ampafantatra indrindra ihany koa ny fionambean'ny vehivavy tia izay ho tanterahana ny fahatelo ny volana Desambra 2024 zao namana Lilira Faralahy. Arak'izany fanadihadiana ao arahantsika mialohany ampandrosoantsika ny Ramatoa Arfinina Rahelsoa izay ho vahin'ny fandarana androany dia fanadihadiana mahakasika ny malama na i mahery-lanto manandafy araka ny fantatsika moa dia teny amin'ny mpitsaram-panao famotorana izy ny alatsinainy lasa teo ka resaka fanaparitahana ny sary ny valizin'ny filoham-pirenena izay indray no antony fampetsoana azy teny amin'ny mpanao famotorana omaly izay arahantsika izay fanadihadiana izay dia miverinetsika rehefa avy eo manomboka ny resaka miaraka amin'ny vahiny. Ilay raharaha mikasika ny fanaparitahana ny sary ny valizan'ny filoham-pirenena no voalaza fa antony ny akarany mahery-lanto manandafy teny amin'ny fitsarana androany. Izany hoe tsy nisy fandraisany tamin'ilay raharaha nampidirana ponja vonjomaika azy teny Antanimora ity raharaha ity. Tsy nazahomba avao hatreto izay tena vokatry ny fanadihadiana natao azy, saingy raha nifampitamba-bao avy amin'ny vadiny dia niaiky mahery-lanto manandafy fa anisany nanaparitaka iny sary ny valizan'ny filoham-pirenena iny ny tenany ary niaro ilay mpamily naka ny sary izay voatazona eny Tsiafa amin'izao fotoana izao. Naverina avy hatrany teny Antanimora i mahery-lanto manandafy rehefa vita ny fanadihadiana natao azy tao amin'ny fampanoavana. Mikasika ilay raharaha nitazomana ponja vonjomaika ny mahery-lanto manandafy kosa, nilaza ny vadiny fa mbola tsy nisy vokany hatreto ny fitoriana napetraka izy ireo tamin'ilay teratany vahiny izay nandrahona ho faty ny mahery-lanto manandafy. Ka eto dia miantefa amin'ny manam-pahefana mpanapaka eto amin'ny tany sy ny firenena. Rehefa izy re tompoko no mitory dia mailaka be nareo traité an'ilay dossier fa maninona rehefa le hivadiko no mitory an'ity teratany vahiny pour menace de mort fandrahonana ho fatiny nataony tsy asianareo resaka tsy asianareo inina fa dia ao fotsiny dossier na ny retour satria tany amponja maherina nametraka an'ilay fitoriana izay azo natao ilay izy tany. Normalement zany tokony nisy taratasy minotifie retour avy aty amin'ny fitsarana hoe voaray na tsy voaray le fitoriana mahery recevable sa tsy recevable, tokony nisy taratasy ho averin'ny zareo any amponja zany fa mandraky ny izao tenenako izao mbola tsisy an'izay mihitsy. Ny afatra nampitainy moa zany ozy izy hoe raha ohatra ka hovesarindry zareo zavatra fa raha ohatra ka tsy hoafany dia za koa mbola vonona hiady hatramin'ny farany ho an'ny vahoaka madinika ho an'ny cause nejivako teto an-tanindrazana hatramin'izay. Tonga nanao hetsika ho fanohanana azy teny amin'ny fitsarana ireo namany mahery-lanto manandafy nanao akanjo mitovy miloko mena. Tazana teny ihany koa nisy olon-tena avy amin'ny antoko politika sasantsasany fikambanana samihafa ary olon-tsotra. Takin'izy ireo ny amoahana tsy misy fepetra ity Papanelo Lakolosy ity. Efa ny saiko izao no manao fanambarana ary tena mazava ny teny niparitaka voapirofo tamin'ny Ainao Manjery sy tamin'ny tambajotra serasera hoe izy mihitsy no miteny fa tena misy ny trafikana basy ary hitantsika izany pirofo ny von'olona be dia be, tena maro ny von'olona eto Madagasikara. Dia izay zavatra izay no antony tena hoe nijoromy malama ary izay no nandefasana anazy amponja ka rariny izy zany raha kosa hoe mba ho avoaka. Tena izay zany tena mitaky hoe aleo izy mba avoay malama. Ary izay mahatonga le naninona tany kongo nisy von'olona, naninona tariny nisy von'olona satria le malagasy zany ohatrany hoe tena mandrenjirana antsy dia izay matanjaka no mamono azy dia
dia eo ilay malagasy mijaly ka io zany takina mihitsy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao ho avy ny fifidianana rehefa fantatra reo fa mpitondra tsy mandeha amin'ny fahamarinana dia aza mifidy an'izany tsoa satria na ny antony zao foana mahazo ny gasy izay milaza amin'ny marina eto dia gadraina sy ny sisa ka zay ny takina eto zay samy joro zay satria na ny antony le fahamarinana efa tsisy tsony eto amin'ity firenentsika ity takina koa mpitondra fivavahana rehetrarehetra mba hijoro hiaro n'izany hoe marina zany satria problème mety matahotra dolidolo ny mpitondra fivavahana tsy samy laza marina nefany ny marina ihany manafaka ny olona tsy ho andeva Ratsaivina ny 30 septambra lasa teo no nahiditra ponjavonjo maika teny Tanimora i Mailanto Manandafy noho ny ampamoaka nataony tanana tambazotra sosialy milaza fa misy teratany vahiny miara-miasa amin'ny dahalo ary mamatsy fitaovam-piadiana ireo dahalo no antony ka nitoriany teratany vahiny io azy. Izao indray voasaringotra amin'ilay raharaha fanaparitahana ny sarin'ny valizan'ny filoham-pirenena i Mailanto Manandafy. Olona 20 no voaroaroy tamin'ny raharaha io tany am-boalohany. Nahiditra ponja any Antsefany iray tamin'izy ireo raha toa ka nahazo fahafahana vonjo maika kosa ny ambiny. Andrasana ny tondra raisitsika vetrany ary ny vahintsika amin'ity alina ity efa natsidika teo ihany dia tsy iza fa Iarfinina Rahelsoa izay mpitarika ny vehivavy ity manatiako Madagasikara eto Analamanga no sady namana mpanao gazety ihany koa miara-panao Iarfinina vahiny tompotrano ato anatin'ny fandarana Sailasao. Dia miarahaba anareo miravavy ihany koa Clémence Rarnirina Lirira Farala eto amin'ny fandarana izay tena mamitsika ity Sailasao ity. Miarahaba koa ireo mpijery rehetra ny tokantrano na amin'ny fahitalavitra io na mihaino amin'ny onjam-peo eo koa ireo mpanaraka ny tambazotra serasera mandirana izao tontolo izao dia miarahaba anareo manatrika amin'ny fandaharana. Na raha tsika tao anatin'ny fanadihadiana teo iny Iarfinina fa dia voantso indray zany malama ka tsy ilay resaka hoe vaovao nampafantarina mikasika ny fisiana vazaha anankiray izay tomponantoka amin'ny fanaparitahana fitaovam-piadiana izay nampidirana azy moa amponja vonjo maika no nanovana fanadihadiana azy dia nivon'ny juge d'instruction fa ny resaka fanaparitahana ny sary mivalizan'ny filoham-pirenena izay efa nampidirana mpamily iray eny tsy afa volana vitsivitsy lasa izay ny mpanao gazety moa maly dia nanaraka n'ity raharaha ity moa zany ny alatsinainy lasa teo nampoizinareo ve hoe ino no antony fampanatsoana indray any malama inona zao no nandrasanao manokana vao hoe hiakatra fitsarana malama. Amiko manokana aloha dia tena nalahelo dia nalahelo ny fo satria raha le hoe afana milaza ny hevitra no ampigadra any Tanimora ary izy tena hoe nitory olona niteny tamina vazaha hoe misy ny tambazotra io olona io dia manaparitaka fitaovam-piadiana any amin'ny dahalo tokony hoe zay zany tokony nandrasaka hoe ho tsaraina ho maly dia teo koa ilay vazaha izy koa efa nametraka fitoriana tamin'io vazaha io nefa moa ny fanjakana amin'izao hoe manana ny heritreriny rehefa te handetika olona izy dia aina mitady zavatra fa inculpena an'io olona io dia za zany nandrasako maly hoe hiakatra fitsarany malama dia tokony hoe navoaka amin'ny fonja nahazo liberté provisoire zay zany tena hoe nandrasako kanefa tsy zay ny zava-misy. Raha ny zava-misy aza to miahany akamaroan'ny olona Iarfinina hoe te davy ny fitondrana na ny pomba ny fitondrana vesarana eloka hafa mihitsy izy mba azony sazy hafa indray zay zany no aiasy fijerin'ny olona aloha hatreto fa te antany anao raha ianao manokana hoe mitombony zay aiahan'ny olona zay ka le izy mitombona raha amiko satria ohatran'izay koa nge nanaovana ny mbola rajaonay ampitomboana foana le zavatra hoe eloka vitany na dia hoe tokony ho afaka izy amin'ity zavatra anankiray anankiray dia rehefa iny kosa ny aloha ny tokony natao resaka hoe fitorian'ilay vazahana azy dia tokony izay no nitaterana fa tsy hoe zavatra hafa indray no atao amiko zany tena dia tavina mihitsy zany tena hoe ampitomboana zany vesatra dia mbola any ampigadrana foa malama na amataona ny ara ngamany amin'ny 2024 vao azo raha zay ngamba ny eritreriny satria za zany tena manana mihitsy ary tena malahelo inona mampatonga ny fanjakana manao an'izany zavatra zany satria tena tsy rariny le izy satria le fitoriana napetraka malamany raha amin'le vazaha tena hoe nanao menace de mort zay le izy zay le tenen'ny vady Mailanto nefa ny tsy isy resaka iny fa inona mahatonga an'izay zavatra izay dia eo tsika zany no miady hevitra hoe rehefa tian'ny fanjakana zany ianao asitrika dia asitrika fa rehefa tiany avoaka ianao dia avoaka rehefa mafimafy ny pression.
Izay indrindra ary nikasika an'izay resaka fanjakana izay indrindra Arifina eto moa zany izay isy namana le hira faralahy ato anatin'ny fandarana tsy mitsahatra no mampaneo lakilosiny amin'ny hoe ilaina ary takina mihitsy ny fahatanterahana zany hoe fahaleovantena ny fitsarana izany satria hitantsika taratra amin'izao tranga mahazo any malama izao fa dia tsy arak'ilay lojika eritreretin'ny rehetra sy ny vahoaka mpanaraka ny raharaham-pirenena ny zavatra misy fa misy lojika hafa mihitsy vao hoe resaka raharaham-pitsarana izany fa miresaka raharaha malama ihany isika ianao Arifina isan'ireo efa nisedra n'izany hoe fampidirana ponja vonjo maika izany ihany koa no nilazaina fa hoe fanalam-barahaka faniratsirana olom-panjakana i malama dia nampidirana ponja vonjo maika no ny famoahany vaovao izay noheveriny fa hiarovana ny vahoaka malagasy manoloana ny fiparitahany fitaovam-piadiana izay noresahana tao anatin'ilay fanadihadiana teo na ny saigy aza dia niaiky ny fitomboan'ireo trangana amin'ny fahafatesana teraky ny fiparitahany fitaovam-piadiana eto Madagasikara ahoana ny fahitanao an'ilay hoe nampidirina ponja vonjo maika no ny fanaovana an'izany fanehoan-kevitra izany. Mazava be nge ny fanambarany saika dia tokony iny no adiadiana tokony hoe fisaorana amin'ny mahery raha tokony ataon'ny fanjakana satria izy namoaka an'izay vaovao izay koa eo ane matompotra le vaovao manana ny mefampanana recoupement izy fa tsy hoe dia tonga dia hoe avoabokako fotsiny ty zavatra ity dia izay no mila hoe za zany tena mbola mametraka fanontaniana amin'ny mpitondra fanjakana hoe tena tompontsoa anareo ve no mampiditra amin'ny malama any am-pigadrana sy ireo olo-kafa koa mbola misy olo-kafany any am-pigadrana mbola hatramin'izao misy tompontsoa anareo ve mampiakatra ny kôtin'ny mpitondra ankehitriny ve zany zany izay ny fanontaniana petrako fa raha ohatra anazy zao tamin'izahako nigadra tsy hitako izay tombatra azo ny fanjakana tamin'ny nanakatrana anazy satria vao maika raha lasa ny tombo laza be fantatry ny olona eran'izao tontolo izao hoe iny Arifina kely iny dia nigadraina mampalahelo mihitsy ny zavatra ohatran'izany dia lasa ilay fanjakana no mahazo loza fanjakana amin'ny rehetrarehetra mihitsy dia izay nataoko hoe tsisy tompontsoa antsika mihitsy tompoko managadra olona fa za zany dia mbola miteny foana hoe avoay ireo gadra politika rehetra izay nampidirinareo any am-pigadrana ary marina be ny zavatra ny tenen'ny malama hoe faraherinareo izy raha nanao hevitra izy omaly tamin'ny alalan'ny vadiny dia ny fanagadrana ozy ny fetrafarany fahefanareo izay indrindra ny zavatra ny teneniny eto fotsiny mialohany ametrahana namana le hira faralany fanontaniana manaraka dia teanao sady fanentanana no antso foana ihany amin'ny hoe le fiarahamentany ny amin'ny tranga ohatran'ireny mahazo any malama ireny satria marina fa mety tsy voatery mitovy hevitra ary isaorana daholo le fiarahamentana antsika mpanao gazety moa zany dia isan'ny tena akaiky manohana ny Doris vadiny malama sy malama ihany koa fa le antsoavo amin'ny vahoaka mihitsy ny amin'ny hoe rehefa misy ny tranga ohatran'ireny tokony misy ny fiarahamentana satria fiaraisan-kina ihany no hery ao anatin'ny fiatrehana zavatra ohatran'ireny antsoavo angamba ny namana le hira faralava satria mampalahelo dia mampalahelo tokoa ny tranga ohatran'ireny hoe hoaiza ny efa rano ty firenena ity raha ohatra ka izay rehetra miteny dia atao atoy ireny mahazo ny malama na mahery-lanto manandafy ireny ka amin'izao raha moa izy mirahavavy efa tery dia tery ny fonja dia tsy ho atonona raha mitoy izao fomba fiasa zao asana iza no gadraina iza sa eny an-dalana anisany nanaitra fotsiny tao anatin'ny fanehoan-kevitra satria nisy fotoana ny vahiny teto raha matoa Doris dia anisany nanaitra le hoe fandrahonana izay nataon'ilay vahiny taminazy ny anton'ilay fandrahonana ho faty ange dia ny hoe tsy maintsy ataoko izay amoahany vavanao ny source d'information namoahanao an'izay zavatra ary rehefa napetraka malama mazava iny hoe na ho gadrainareo aza dia tsy amoaka ny source akeo zany tiako tenenina hoe le izy ange lay véracité de l'information lay fahamarinana n'ilay vaovao ampitaina no tokony mamaika fa inona moa zany mahatonga anao éliminer ny source d'information mahatonga anao mikaroka mafy hoe iza le source amiko tonga amin'ilay teny frantsay hoe qui s'excuse s'accuse fa sa inona ny ilazako azy amiko zany ny fiazakazahanao hikaroka mafy an'ilay loharanom-baovao dia efa tena be dia be ny famakiana azo amakiny zany azo amakiny manatsaina azy ka samy mandinika sy mamakafaky sika fa ndao tohizana ny resaka ry izy mirahavavy mbola hijanona eo amin'ilay resaka malama ihany sika Arifina misy tranga ohatr'izao samy niendrikendrehana hoe mamoaka vaovao diso sy manala baraka avokoa na i malama
Mahery-lanto manandafy etsy ankilany na ireo tompona andraikitra teo anivon'ny Transparency International nahitantsika nalaza be mihitsy ny resaka iny ny Ramatoaketaka-Andriana Rafitson zay efa natsidika amin'ny rahavavy teto koa tamin'ny fandarana farany fa ny zavatra nitranga dia izao hoe ity farany ity rehefa tonga izay zavatra dia narova ny vondrona iraisam-pirenena mafy mihitsy zany ny raha tsika nahita fa nisy andray ny fanambarana mitokana sy iombonana ihany koa izay navoakan'izy ireo inona ny tena tiany atao na ho an'ny fitondram-panjakana io na ho an'ny fitsarana na ho an'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena manoloana n'izany zavatra izany. Raha ny fahitako an'ireny aloha zany reny zavatra nisy ireny dia tena hoe efa tokony ny fanjakana zany tokony hoe tsy hampiatra ny heriny amin'ny resaka fahefa-pitsarana. Ketaka-Andriana zany au niveau international zany efa tena miahaka be zany le zavatra hoe misy azy dia zay nampatonga an'ireo reo iraisam-pirenena zany namoaka fanambarana tamin'le zavatra niseho reny dia neny malama indray resaka hoe olona roa samy hafa zany olona tokana zany dia mety hoe dia amiko aloha zany ny andraisako an'izay tokony hitovy daholo ny olona rehetrarehetra rehefa hoe famoahana lazaina fa hoe tsy marina lazaina hoe tsy marina tokony mitovy daholo dia zany miantso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena aokitsika tsy hanao hoe tena mety ny nataony tamin'ny Ketaka-Andriana tena mety ary tena zay isan'ny tena hoe ny ray saina sy ny ray fo tamin'izany fa aoka koa mba jerena reto gadra politika toa Andry Malama Berija Betabe Stanley Ramarivelo reny zany Betabe mbola tsy voatontsika eto tokony hoe ampitoviana zany satria olona tena hoe miteny zany ny zava-misy eto amin'ny firenena ireo olona ireo zay zany le hoe tokony ho jerena zany fahafahana miteny eto amin'ny firenena dia zay zany no hisintomako zany ny fianakaviana iraisam-pirenena hoe aokinareo mba tena anio hevitra koa mikasika an'ireto gadra zay mbola any Tamora sy any Antsefa resaka politika lazaina nefa tsy politika iny fa hovaina zavatra hafa dia zay mba hoe miantso zany tsika hoe mba hanao ohatran'ny natao tamin'ny Ketaka-Andriana zany ny fianakaviam-be iraisam-pirenena satria tena mafy mihitsy mahazo tamin'ity fitondrana ity ngambany ny tena Betabe mihitsy zany hoe niditra vonjy-maika ary tena tsy vonjy-maika fa tena lavalava be tena vonjy-maika tena maharitra dia tena mampalahelo zany le zava-misy zay zany tiako teo dia misintona zany ho anareo fanjakana ho an'ny fitsarana nareo ny akina amin'ny vahoaka malagasy nareo ao amin'ny fitsarana tena hoe nareo ilay hoe andriakina ny tsy manana dia eto zany tena hoe miantso ny filohan'ny SMM moa iny efa miteny foana fa tokony hoe tena piarina le izy fa tsy resahana vava fotsiny dia isaorana anazy aloha amin'izay zavatra nataon'izay fa tena raha izao any no mitoy fa tena feno Tamora tamin'izaha tany nge ka tena efa ohatran'ireny hoe miao reny surtout ny vehivavy raha nisy anafany any amin'ny lahy tena mbola grave izany dia eo zany hoe mba mila zany tonga saina nareo fanjakana. Ary ny resaka fahafahana miteny moa izy mirahavavy zany dia tsika zao no mamorona fa mivoasoratra mainty sy fotsy any anatin'ny lalàna velona eto amintsika ny hoe manana an'izay zo fototra any amin'ny fahalalahana miteny fahafahana miteny izay ny rehetra ao anaty lalam-pandrenana zany anaty lalam-pandrenana ihany koa anatin'izay dia nefany dia izao ny zavatra misy hoe izay miteny rehetrarehetra dia vesavesarana an'izao karazana eloka samihafa izao mba hitasonana anazy aponja vonjy-maika maharitra eny anivon'ny fonja maro samihafa. Iny vaovao malama iny dia isan'ny vaovao nanamarika an'ity fiandohan'ny herinandro ity izy mirahavavy fa isan'ny vaovao malaza ihany koa ny resaka firodanan'ny tranoben'ny kolontsaina tany Morondava tany. Raha ny fampitam-baovao nataon'ny tompon'andraikitra dia hoe ny rivotra sy ny orana no nahatonga ny firodanana io fotodrafitra sy ary finina mitombona ve izany zavatra izany raha ny angom-baovao nataonao manokana mampano gazety anao. Raha ny angom-baovao aloha zany zay mifandray aminay any Morondava dia tena hoe takina mihitsy satria tena lainga ny zava-misy satria tany ny olona mitady orana tena hoe mitady orana zany ny olona tany hoe ngan'ny Andriamanitra mba hisy orana
dia tsisy an'izany orana sy rivotra mifofofofo izany fa io efa fantatra hatramin'izay hoe fa nisy nitresatresaka io trano be io dia avy eo izy tena nirotana sasany mbola naheno alina ny aliny lahady angambany izay dia efa naheno nandefasan'ny olona vaovao avy any toy izay alay sary mihitsy aloha satria sao dia sanatria ka tsy izay ilay vaovao tsy marina dia niandry an'ilay sary mihitsy izany aloha zay vao navoaka ilay izy tamin'ny tambazotra serasera ary dia tena takana ny tena tatoato moa tahira 2 andro tao aorianany iny vao namoaka fanambarana ministera hoe noho ny oram-be mivadravatra sy ny anina fa sasany dia miteny koa fa ilay zavatra foto-dravitra asa tao eto Madagasikara izany tena tsara fa vita izay izany tena mahasamy tena satria ohatran'izany zao tany Iorombe tary Ambaikely nandeha tany resaka tany nandeha niasa tany dia ozy dia netin'ilay olona mihitsy izay ny tena jerevana tresatresaka ilay boraon'ny commune natao dia ilay izy izany atao fotsiny hoe tia misy loko orange be ry tena ny aretsy rehefa ny olona hoe miasa ilay fitondrana dia hoe tia manara-penitra tena manaraka amin'ny fenitra ve ilay izy ilay fenitra ane mbola point d'interrogation satria raha misy trano tsara tarehy ary eo ka rehefa ohatra hoe tsisy olona hiasa ao amin'ilay toerana iny inona moa ny karama mpampianatra tsy voalohanao ny ray aman-dreny foana mbola miantoka ny resaka firanona izany dia tena sady malahelo hoe fa maninona manao an'izany fa dia tena mieritreritra ilay gasy tena hoe tena vendrana mihitsy ve izay atao hoe vendrana satria tena hoe izay mihitsy satria any toerana raha tena hoe maina be ny tany tsisy rivotra nefa lazaina fe no ianona mivatravatra aiza mbalaingiana re olona ny olona fanamarihana kely fotsiny ry Zoravavy mampametra-panontaniana ny amin'ilay pitsopitsony izay tokony arahana dia mampametra-panontaniana na arahana ve izay pitsopitsony izay ny amin'ny fanomezana tolobidy amin'ireo karazana hoe tsenam-barom-panjakana moa zany ny amin'ny fanomezana izay tsenam-barom-panjakana izay ny amin'ny fanatanterahana antony foto-dravitra asa mpanjakana samy hafa itony resahanao teo ny Braon commune ny resaka trano be nkolontsaina ny resaka tobony zandary Braon zandary sy ny sisa ny sekoly izay efa nentsika teto anaty fandarana namina lera faralahy hoe nitresaka ary nidiran'ny rano ny EPP Tsiry tany Tomasina rehefa avy indray ny orana iny resany avy ny orana dia nidiran'ny rano mampametra-panontaniana izany zavatra any ary indridridrindra ny tena mampametra-panontaniana dia hoe raha nisy raha ny fiherotanana an'ilay trano ny zavatra tena niandrasan'ny mpanara-baovao dia hoe misy avy hatrany ny fandraisana fepetra ny amin'ilay olona izay nanao an'le foto-dravitra asa hoe mbola narovana indray izay indrindra ny tiako tenena hoe tokony tonga dia avy hatrany dia nitenenina hoe ny fitondram-panjakana dia tsy anaiky fa izay nahazo ny tolobidy na ny appel d'offre tamin'ny nanamboarana nyo foto-dravitra asa io dia tsy maintsy manarina anazy mamerina ohatran'le nataon'ny filoham-pirenena tamin'le resaka lalany tadidinareo le ny fotoana dia hoe tsy ampy 9 centimetatra sa hoe firy fa averina kohana indray ilay arabe sy ny sisa tokony izay koa zany ny andrasan'ny rehetrarehetra fa fialana bala mialatsiny amin'le fitenenana nataon'ny ministera tamin'ny alalana famoahana fanambarana ny amin'ilay hoe nitsoka ny rivotra dia avy ny orana dia nirodana ny trano mbola pikely Clémence 1 milliard ariary izay angeny tena nanamboarana ny zavatra io tena tsika zao mahita tsara mihitsiny dia izany ve ho ariana fotsiny tsisy fandraisana andraikitry ny fanjakana ve amin'izany ary za koa mba nandalindaly any tena enosy nahita an'ileo amin'ny radio io fa tena hitako mihitsiny hoe tena matahotra ahako hoe anahoana izy ty satria tena aleo tsy hiteny fa tena hita hoe tena naza manao trano any trano ary angamba mba tsara ny resaka fanaovana finition fa tena mibokomboky na maninona nefa tsy fantatra hoe ohatrinona zany niala tamin'io dia eo tsika zany manontany tena hoe zavatra natao ateza ve le izy hoe manara-penitra sa le izy lokoina fotsiny dia izay le hoe manara-penitra dia ino hita maro hoe misy mandoko orange inona violet inona fotsy dia izay zany ny hoe nanao zavatra izay nefa avy eo mirotana asa izay ho tenen'ny ministra ny serasera aloha amin'ny zoma indray amin'ilay fandarana ataony isaky ny azoma hoe ina ray fiarovan-tena ao ataony zany amin'io fa miandrotsika hoe inona fiarovan-tena ataony zany amin'io zoma io indray na motiny fanina izy tia moa zany tena misy an'ilay fiteny malagasy hoe avadibadika impito ny lela
alohan'ny tenenana fa lasa ny saiko fa tao anatin'ireny raha tany le raha marivelo ireny izay tena ny ao be le resaka hoe fanaparitahana vaovao tsy marina sy ny sisa dia anisan'ny tena nampiaka-peo ny minisitry ny serasera sy ny kolontsainany amin'ny hoe tena manenjika mafy an'ireo olona izay milaza vaovao tsy marina ny désinformation sy ny sisa dia lasa eto ny saiko mandinika ny fanazavanao raha mato Arifina Rahelosoa rehefa natao ny fanadihadiana ny angom-baovao nataonao dia nafantarana fa tsy nisy ny oram-be sy ny sisa dia lasa ny saiko faharoa manaraka izany resaka tsena hoy ianareo teo ao anatin'ny asa vaventy tahaka itony dia misy ilay norme sy règle ny ara farany kely indrindra tokony arahana ary farafakeliny dia misy garantie itony fotodrafitrasa itony hoe firy taona aorianany io zany viabilité an'ireny fotodrafitrasa ireny zava-misy hatreto voatsiny tokanana izy io sa talohan'ny fanokanana nefa nandeha ny sarin'izy iny ange ny varavarana ny tritra sy ny sisa dia nirodana izy ity tsy fahagagana tampoka teo akory fa zavatra ampoizina raha tahaka ireny ny zavatra atsangana ary voajerena fotsiny ange ny fototry ny zavatra anankiray dia efa fantatra hoe zavatra haharitra ve sa irodana ka manipy-teny fotsiny aho hoe alohan'ny itenenana zavatra iray dia tsakotsakona tsara mihitsy satria ny filazana zavatra tsy marina solaka rehefa iza no miteny zavatra iray ka tiana lazaina fa tsy marina dia tsy hamarinina afahana managatra azy fa raha ilay olona miapanga ny hafa ho milazany tsy marina no tena miteny zavatra tsy marina atraizany fandraisana andraikitra sy ny zavatra mitranga ao anatin'izay miresaka trano mirodana nareo mirahavavy dia tazoniko kely ihany fa hovaiko kely fotsiny zany ty tranga anankiray resahako ity indray dia izao tsy hoe trano mirodana fa trano narodana alatra tany zany teny amin'ny Ambatolampy tsy mahafotsy teny iny no nahatonga an'izay nefa raha tamin'ny famoizana ain'olona mihitsy aza moa tena nampalahelo ianao raha teo namoaka an'ilay vaovao ramatoa Arifina inona marina ny tena zavatra nitranga teny an-toerana za zany tena isan'ny teny mihitsy teny Ambatolampy tsy mahafotsy zany dia nampalahelo amin'ny mahamalagasy zany hoe ainana fo zany tena mampalahelo na iza eo amin'ny toerako zany dia tena hoe malahelo satria raha ny tantara li zany aloha ny tenentsika hoe nisy dadasolo izay rangahy izy io zany tamin'ny 1968 ny tonga teny Ambatolampy tsy mahafotsy zany mipetraka efa zany hoe 50 taona mahery zany izy nefa tao dia rehefa tao anatin'izay zany tsisy nanelingelina izy petraka ara-dalàna dia tamin'ny nisy fotoana izy efa nikarakara taratasy nametraka ny taratasy fangatahana prescription ankizy ity fa tany amin'ny tribonaly dia nahazo lalana izy araka ny fanambarana zareo zany hoe nahazo hoe afaka manasary an'ilay tany moa tamin'izany mbola tamin'ny mpanjakana daholo afaka manasary an'ilay tany petraka ara-dalàna teo fambolena zany ataon'izany fiompiana ary tena tsara ilay toerana tena hoe tena vita ny nanao anazy dia izay nga manampitsiriritra an'ilay olona fa dia tatoriana zany vao tamin'ny 2022 izy zany nisy ny laza tamin'ity taona ity fa hoe misy tompony io efa nandeha tamin'ny tambazotra serasera izay zavatra izay hoe misy tompony io tanin'ny dadasolo io dia zany tena tsy nanaiky hatrany farany nisy moa fotoana ny gouverneur Analamanga nisy an'ilay tany nina moa iny le nisy problème iny hoe nalainy zareo ohatran'izao dia ozy izy gouverneur hoe makanesa ty amiko ianareo izay manana olana ara-tany dia lasa zany zareo nandeha nakany dia ohatrany hoe nandeha tany aloha fa tsy dia tena nisy hoe inona zany le toyany dia tonga ny tamin'ny alarobia teo niaraka mivady tany sy ny olona eo amin'ny 50 mahery tonga tany amin'ilay toerana dia nisy gendarme tonga tany fa ilay gendarme zany aloha tsy nandrava an'ilay trano fa hoe mba mitandro ny filaminana fotsiny zany sao misy miopefy amin'ilay olona hoe manana olona dia noravana tsisy antra tranon'olona eo amin'ny 20 tafo tsy manan-kelofana daholo zareo tao amin'ilay anankiray nisy an'ilay olona marary io zany mba hoe ny trano angambany dia tsy narodana ndray dia rehefa nahitan'iny zany ilay olona marary io izay efa hoe mba tsaratsara kely nahitan'iny izy tonga dia matiny nisy mahamaraina teo ramatoa mpianakaviana vadiny dadasolo olona antra no name vary name zavatra ho an'ny zareo fa tena hoe mantra fa diran'lovana mampalahelo zany le zava-misy izay zany mikasika an'iny rava moa le tany nalevina ny alatsinainy teo le vadiny dadasolo izay zany mikasika an'iny isika moteur izy mirahavavy ny resaka hoe lainga mandainga sy ny sisa mikasika an'ilay resaka tranga tany Morondava ny amin'ilay hoe antony nirodana n'ilay tranobe ny kolontsaina fa dia eto koa zany mikasika an'ity raharaha izay nyresahanao teo ty namana Arifina momba ny hoe
tanin'olona nipetrahana nandritra ny taona maro a lasa nalain'olona ankeriny fotsiny bidon'ny olona ny taniny a de tehiteny a hoe aiza andrimatofolola efa mpanantenana satria tamin'ny fampelezan-kevitra de tena nanakoako zany hoe tsy misy tsony taninareo alain'ny vahiny fa nalain'ny vahiny ara ho averina aminareo tsirairay a de amin'izao fotoana izao zany de mbola mitohy foana ihany ary tsy mitsahatra tsy mijanona efa nentinay teto ny tranga le etsy akady fotsy be filatanana namana lilira faralany amin'le hoe ny vahiny teto mihitsy moa le olona tratran'izay tranga izay hoe adadaviny karana alaina ny taniny a de zao ndray zany zao hoe ny Ambatolampy tsy mahafotsy eny de mifanontanina mipetraka hoe tena tsy misy ny fandraisana andraikitra ny mpitondra manoloana n'ireny tranga mahazo ny vahoaka ireny izay antony isan'ny antony ilana ny ministeran'ny mponina ny zava-misy aza akoatra ny tranga toy ireny dia mbola misedra olana maro samihafa ny vahoaka malagasy ary olana iraisan'ny rehetra ny tsy fandriam-pahalemana izay tsy hay na noho ny tsy fahatokisana intsony mpitandro ny filaminana ve fa de miroso amin'ny fitsaram-bahoaka ny mponina sasany tsy afabela amin'ny ity tsy fandriam-pahalemana ity ihany koa ny sehatry ny asa fanaovan-gazety ary finina nisy ny fanambarana izay nataony ny mpanao gazety tany Tomasina tany akoatr'izay dia misedra olana ihany koa ny mpanao gazety any amin'iny faritry Morondava iny inona avokoa zany olana rehetrarehetra izany le iza zao ny mpanao gazety zany zay mihitsy le asa mpanao gazety tena hoe miteny ny zavatra misy eto amin'ny firenena fa zao indray le mpanao gazety mihitsy ny tena tratra le tsy fandriam-pahalemana zany de tsy maintsy de ndray feo zareo hoe mitaky zany amin'ny fanjakana hoe mba jerevo le resaka tsy fandriam-pahalemana satria tena grave be zany le izy tena hoe mihetraika amin'ny olona rehetrarehetra efa firy moa raha ny fanambarana natao zany ohatra efa misy anaky firy ny efa tratran'le tsy fandriam-pahalemana zany ny faritany Tomasina iny de ohatr'izay koa ny tany Morondava zany mpanao gazety mba olombelona nge mpanao gazety manana ny fahadisoany izy fa tsy hoe de tena hoe inona nefa de zavatra nataony kely iny tonga de natao nanarana baraka anazy nentina mitaminota mandeha amin'ny arabe entina mandehandeha de tena nijoro ny mpanao gazety tany Morondava koa zany manohatra an'izay zavatra izay hoe mba tokony ho jerena ihany maolole tsika zany atao Madagasikara tena ohatra rehefa lasa tsy haiko hoe inona re zany ny tena fiainantsika tsy mba misy antra zany tsony hoe manana fo antra fa rehefa misy zavatra hoe manana fahefana kely ianao de tonga de iny ampiarinao ny fahefanao nefa tsy tokony ianao an'izay de misaotra antsika mpanao gazety aloha tokony hoe tena mijoro ohatran'izay foana fa tsy hoe anaraka ambokony amin'izay zavatra misy eto amin'ny firenena marina moa fa samy manana le patron de presse tsy afaka manoatra nefa na izany za zany tena manofo mihitsy hoe mba afaka tena hiasa amin'ny tena fahaizany traikefany zany mpanao gazety zany tsisy indrindra surtout ny ao amin'ny RNM sy TVM tena hoe vaovao zay rehetrarehetra alefa hoe tia manao zavatra ny azy alefa manao zany tena manofy hoe mba ho zany nefa moa mbola ozy izy le mpanao gazety zay mandrakizay doriamenina mety tsy ovy zany zavatra zany nefa za mino fa mbola iovy zany alangatahantsika mpanao gazety alao zay anao ny asanay amin'ny tena hoe fahaizanay satria izay ny anarana maty antoka fotsiny nianatra raha tsy ampiarina zay de misaotra reo namana zany Morondava mena be sy ny any Tomasina zany fa tena mafy mahazo aloha tena mafy raha nisy angamba ny vanim-potoana hitako hoe tena nisy nampiafy be deabe ny mpanao gazety ny mpampaneno lakilosy ny mpampita vaovao rehetra ny vahoaka izay tsara tsy piana hoe tena zo fototra ihany koa ny fahazony ny olom-pirenena ny vaovao fa de tena hitako hoe tao anatin'ity régime ity de tena hitako mafy tena mafy ny atrika an'izay asa izay de miteny ianao eo hoe ny fahaiza-manao mba tena satria amoaka izay tena maizy azy ny mpanao gazety ao anatin'ny asa izay saniny fa tsy fantatra hoe le tena olona tandrify sy sahazanao an'le asa ve le tena manao an'le izy amin'ny resaka televiziona malagasy sika fa ohatrany anisan'ny nomarian'ny olona ihany koa tamin'ny herinandro lasa iny ny fandosoana anarana tamin'ny fandarana goavana anankiray izay tokony hoe zavatra tsy hitrangy zany satria everiko fa televiziona
national tena hoe sariny Madagasikara ingeny ao ambadika izany dia dinihana tsara hoe tena le olona tandrify sy tokony hipetraka ary mahay an'le asa famadiana ny sainam-pirenena ny mpanao baolina afa ndray mandeha zany zany mila jerena fa le ankizy koa ane efa tratran'le pression mafy ane mety mahazo andreo za zany mety mihina hoe tena mafy satria dia efa mivadika ny lohan'le olona na ny fiainana na ninona dia mety ho zay tratran'izay mariny zany fa tsy ny mpanao gazety ihany fa eo tsika ny resaka aloha hoe tsy fandriam-pahalemana miseho lany etsy an-daniny ihany resaka délestage tsy misy fiafarany anaty fandinana tsika dia efa matahotra mafy mihitsy hoe manahoana izy fatapahana hoe sa manahoana ity zavatra ity fa zany koa dia tena mbola olana ary tsy olana ho an'ny mpanao gazety hoe fa olana ho an'ny vahoaka rehetra mihitsy amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara tany Ampefy ohatra hitantsika nge fa nilanja sora-baventy ny mponina sady nandoro kodiarana ho mariky ilay hoe fanoherana an'izay resaka fahatapahan-jiro lavareny tany amin'izy ireo izay ho famahana olana ve zava-misy mantsy dia zao hoe ny ministera piady nyroso tamin'ny fitoriana tompon'andraikitra Ramatoa Arifina tompon'andraikitra maromaro teo anivon'ny Jirama no nitoriana teny amin'ny paka na ny rafim-pitsarana miady amin'ny kolikoly kanefa dia mivoaka zany androany zao ankehitriny ny fifanarahana izay fantatra fa nataon'ny ministra Andry Ramarson sy ny Jirama mikasika ny fampisitrahana fiara ity farany. Isan'ny vaovao mafana izy io namana Arifina tena mba te hanontany sy aka ny hevitra ao hoe inona ny azonao ambara mikasika an'izany. Ny azoko ambara zany mikasika an'iny dia lahara-pahamehana ve zany. Tsika zany eto amin'ity firenena ity tena tsy haintsika mihitsy zany hoe lahara-pahamehana zany hoe inona. Jirama efa ao anatin'ny tena hoe fahasahiranana tanteraka zay aingitraingitra rehetra aloha tokony hoe mba hajanona zany fa alao aloha tena hoe mba zay hampandehanana ny orinasa io no atao. Io nge na tomobile hoe kelikely raha ny vidinao na 4 000 rehefa zay moa no tena hoe mahavitana. Zay nge havitana azy dia tsy maninona fa aminazy zany amiko tsy lahara-pahamehana zany fividianana fiara raitra sady lafo be dia tsy an-daniny nefa ny Jirama efa mitsotsotongana dia eo koa le hoe fanagadrana le fitoriana le tompon'andraikitra ianao ane tompon'andraikitra voalohany ianao ministra tompon'andraikitra voalohany ianao fa tsy azonao hoe atao atsy aloha ny zavatra dia misy ny tianao dia gadraina misy ny tsy tianao gary iny misy ny tsy tianao afempenina any ambadimbadika any hoe mbola voan'ny corona maninona moa voan'ny corona ny sasany lasa nefa misy miteny efa lasa mitsoaka dia eo zany mampametraka fanontaniana ny rehetrarehetra hoe io Jirama io zany mila fandinihana lala io ary ianao ny za aloha zany ny tompon'andraikitra voalohany tamin'io dia ny filoham-pirenena amiko any foana satria izy ny teny hoe inona mampijaliana reo délestage amiko rehefa tonga tsy isy tsony zany délestage zany fa hividy milina tena 400 mégawatt tsika zany tao anatin'ny propagande nefa ny aiza moa zany zao dia le olona kely reto no enjehana rehefa avy eo dia gadraina atao boky émissaire ozy izy ny fitenena dia alefa ny tamory dia efa manao zavatra efa reny lasa ny tamory ny olona reny ohatra zao dia eo zany tena tsy mety amiko zany le satria lasa ohatra ny hoe mitady zavatra foana tsika anlihana le tsy fahaizana mitatana zany dia zay eo no tsy mety. Raha ohatra ka ny ekipany napetraka Andriamatoa ministra sy ny teo anivon'mpatatana ny Jirama tsy nahomby dia amiko ny fahendrena tsotra indrindra dia ianao mpitarika mihitsy no tokony nametra-pialana manoloana ny fahitana ny reto tranga rehetrarehetra reto dia fahendrena ho amin'ny mametra-pialana. Zay angamba ny tena fahendrena fa araka ny teninao teo Arifina mbola manonofo tsika aloha fa asa na oratrizay ho tanteraka eto amintsika zany tena fanovana izany fa itsy andanin'izay koa nisy fotoana ako nanaraka vaovao tany ivelany tany dia misy hoe mpitondra aloha tatsy Afrika aloha izy na vita mihitsy io mpitondra afrikanina io hoe aleo kosa izy manadio ny tanàna dia tena ndraisiny nandray lapelina izy nandray forsa dia nanadio tanàna izy nefa filoham-pirenena za ozy izy tsy andeha hivoaka andeha hamonjy fivorovoriana ny ivelany ihany fa aleoko mifanampy amin'ny vahoaka mifanadiovana tanàna dia koa tenenina hoe samy hafa mihitsy ilay fomba fijery an'ilay andraikitra fa ny eto zany dia aleo aloha manao convention fifanarahana fisitrahana fiara
de rehefa avy eo maraka ny teninao teo hoe ny ailika any amin'ny hafa ny tsy fahombiazana sy ny sisa fa ny tena mpitondra sy tena mpitantana tokony tena mandiny tenany ao anatin'izay hoe sao de mba tompon'andraikitra koa ny tena ao anatiny ity tsy fetezana mahazo ny jirama ity. Toy izay ny ampahany amin'ireo tranga izay mianjady amin'ny vahoaka malagasy isan'andro ao anatin'izay olana samihafa tsy mbola ahitana vahaolana matotra aingana sy mahomby izay no mandeha ary finina ny vaovao ny amin'ny hoe misy mitaky ny ametrahana tetezamita indray eto Madagasikara. Amin'ny mampitarika ny vehivavy tiako Madagasikara eto Analamanganao ahoana ny hevitrao momba n'izany sosikevitra izany. Le izy zany ny vehivavy tiako Madagasikara zany ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara. De io zany se fanapahan-kevitra raisiny antoko satria zay le izy hoe discipline de parti. De efa nanambara angamba ny taona anivon'ny tiako Madagasikara fa tsy mila an'izany tetezamita zany. Hoe tetezamita indray rehefa avy eo. Amiko zany tsy izany ny ilaina fa ny ilaina de ny tena hoe fikaonan-don'ny rehetrarehetra ahafahana mametraka fifidianana ekeny rehetra sy ao anatin'ny mangarahara tanteraka. Zay zany le izy. Zany nge azo atao hoe mivory fa tsy haiko hoe inona ny olana amin'ny fanjakana tsy anatanterahana izay zavatra izay. Le anao tetezamita ve de amin'izay ianao manko mieritreritra hoe efa tsy mety solantsony de avy eo ianao zany mitady lalana hoe alao atao tetezamita de mbola mba mijanona eo ako mandritra n'izao taona tsy antsony ny resaka rehefa tonga saina amin'ny vahoaka fa zany tetezamita zany aloha tsy tokony izy tsony eto Madagasikara fa le fikaonan-doha araka ny tenin'ny président Omar Karavalomany moa averin'ombenombeno zany ary raha niona tamin'ny Sadeka koa izy mety tafiditra tao anatiny izay zavatra rehefa mila fifidianana mangarahara zany ny antoko tiako Madagasikara de ao anatin'izay zany ny fanaovana ny fikaonan-doha-pirenena izay vola efa mitaky an'io daholo anie na ny sehatra resam-pirenena na ny antoko politika maro be izay tsy mifandray anina tamin'ity mara efa manao an'izay. De eo koa ny fianakaviam-be raisam-pirenena hoe tokony ilaina ny fampiresahana ny FFKM koa zany efa manao fanambarana izy na de tena mbola tsy mivantana be ara le izy de tokony izy zany zay any zany ny tokony vahaolana fa raha hoe tetezamita zany tsika efa mijaly ny vahoaka tena hoe efa mijaly ny vahoaka malagasy tena mitrotrongy amin'ny tany nge loha mazava de mazava iny ramatoa Arifina Rahelsoa zay mihitsy ange le hoe olona antoko atsika olona antoko zany hoe rehefa misy ny fifampifehezana anivon'izay antoko zay rehefa mazava ny lalakizorana amiko tsy tokony isy tsy valam-pandry anohatra an'izany indrindra vehivavy tiako Madagasikara ny resantsika eto vehivavy tiako Madagasikara eto Analamanga izay fitaratra ho an'ny tiako Madagasikara rehetra manerana ny Madagasikara de efa miresaka an'izay ihany tsika enao raha teo vao tonga eto de efa vehivavy tia ny ao anatin'ny saina andao resahana ilay fionam-be Arifina ilay fionam-be ny vehivavy tia izay karakarainareo Rahovina Marina moa izy io izy avy no antsona andray anjara ao anatin'izay inona no lahadinika ao anatin'ilay fotoana ary mandidina ny firy eo izao ny mpikambana eo anivony zany vehivavy tiako i Madagasikara Analamanga zany. Amin'ny raharaham-pirenena moa zany ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara de misy ny rantsana, misy ny vehivavy, misy ny tanora, misy ny rehetrarehetra zany, misy ny tanora sy vehivavy zany aloha ny ao anatin'ny rantsana de ny fokotim, comtim, distim, rectim, ny tim national. De ho anay vehivavy tiako Madagasikara eto Analamanga zany ary mino fa mitovy amin'izany daholo ny eritreretrareo vehivavy izay fandray aminay manerana Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina satria fa misy vehivavy tima koa any Frantsa misy vehivavy any de rehefa mifandray zany de tokony mila zany etsiketsehana ireo vehivavy satria inona moa ny antony ny vehivavy tiako Madagasikara ny vehivavy zany ny tena betsaka sy lohalaharana eto Madagasikara amin'ny resaka tolona amin'ny resaka antoko satria zao izy mahatsapa an'le olana ao amin'ny tokantrano tsirairay avy izy mamoaka ny vola izy mahotokantrano de vehivavy tiako Madagasikara zany eto Analamanga aloha zany manokana de tena hitako hoe tena mitady ny fomba hoe ahoana ny ataontsika satria le tanjona de hoe hampandany président Omar Karavalomany hitatana amin'ny firenena indray zay tsisy afa-tsy zay zay mihitsy satria zao tadidiko foana le teny le namako zay hoe mieritriretinareo ray minitra fotsiny ray minitra ka raha mbola misy 5 taona zao fitondrana zao de ngamba de ho faty eto tsika mianakavy de zay mampatonga anay hoe mila mihetsika amin'ny vehivavy tima de zay zany anaovana an'le hoe AG
isy fiona be zany amin'ny sabotsy 3 Desambra manomboka amin'ny 7 sasany maraina ao amin'ny QG de io zany aetsona ny vehivavy rehetrarehetra tiako Madagasikara zay ao anaty tamin'ny larobia zao zay mivory efa tafakatra 900 ny isan'ireo soratra anarana mino fa mbola hiakatra izay zavatra satria mbola hoe reto ihany aloha fa mbola rapitso androany zao zay mivory indray de efa niakatra be le isan'le vehivavy de eo zany no etsona antsika nitanjona zany amin'io hiaino feo tokana ny vehivavy tiako hoe inona ny ataonareo tsy mety hoe mivorivory fotsiny de ho avy eo amin'ny politika nasionala zany anazava hoe inona ny andraikitrareo vehivavy amin'ny fifidianana ho avy sy fanabeazam-boa ny vehivavy tiako Madagasikara mba hoe ampiroborobo azy de eo zany hoe tokana zany ny zavatra mivava miainga aty aminay ho an'ny commune rehetra district ao anatin'ny faritra Analamanga zany de hoe tia ny zavatra ataonareo izy zany zany mino koa ao anatiny satria misy an'le hoe isaky ny fokotany tokony isy comité de vigilance mijery hoe ahoana ny lisam-pifidianana manahoana ny zavatra ataontsika de ireo zany ireo vehivavy ireo efa vonona amin'izany fa hiandro ny tolomarika zany izahay ny amin'ny sabotsy ho avy izao de eo koa zany hoe mba fiarahana zany hoe mba reto mba misy ny fialam-boly kely zany mba ho atao satria tena efa reraky ny fiainana reraky ny fiainana mihitsy zany de hoe aleontsika mba hiala voly kely de izy zany fananana ho ataon'ireo vehivavy isaky ny distrika zany amin'ny fotoana io raha ny vahiny teto aminay moa ny komity mpanomana ny 20 taona ny joroany antoko tiako Madagasikara ary finna de nilaza izy fa hoe misokatra amin'ny rehetra ny antoko tima ho an'izay maniry ny anatevin-daharana mitovy amin'izay ihany koa ve ny eo anivon'ny vehivavy tima mety manahoana sy manahoana ny fepetra mety mahaliana ny mpanaraka antsika hoe manahoana mikasika an'izay fidirana eo anivon'ny rafitra vehivavy tima zany tena ilaitsika zany amin'izao fotoana ary ny vehivavy tiako Madagasikara sy ny antoko tiako Madagasikara angamba de mitovy ihany satria ray ihany ireo za zany de miantso ho an'ireo olona sy hanao vehivavy tima ny tena satria izay nahatonga afaka eto vehivavy tima hanotrona ny hiditra ao anatin'le fikambanana fa de misokatra ao antsika rehetrarehetra ny vehivavy tiako Madagasikara de eo koa zany miantso ireo vehivavy tima izay efa 20 taona ny joroany nisy foana zany vehivavy tima zany fa tsy vao zao zany nisy fa tamin'ireny fanonganam-panjakana teto amin'ny firenena moa de somary natoritory kely zany fa zao zany izy efa tena hoe mifo amin'ny tolomasona de miantso zany ho an'ireo zoky izay efa nikambana tao anatin'ny vehivavy tima maro be izy ireo misy ny olom-boafidy misy ny hatramin'ny député vehivavy tima teto de miantso zany fa tsy tokony isy hoe firaisan-kina zany zao no zava-dehibe de mila mirahina zany sika miditra ao anatin'le vehivavy tiako Madagasikara de ho tonga zany amin'io andro sabotsy raha afaka mo tonga lolo ihany satria tsika koa ny fotoana manapetra ny orana somary hafahafa de eo zany hoe aleo ara-potoana amin'ny 7 sasany zany no hatonga avantsika de miantso zany ny vehivavy tiako Madagasikara rehetra satria tena ainga anatsika vehivavy tiako Madagasikara zany amin'ny fotoana io tsy hipetrapetraka intsony tsika satria efa manakaiky le fotoana tena manakaiky ho an'ireo indrindra moa ho an'ilay vaovao izay maniry hiditra ao anatiny ho isan'ny vehivavy tiako Madagasikara ary finna de afaka manantena sy mino zany fa de hisy sehatra anankiray afahan'izy ireo manoratra anarana sy miditra ho mpikambana ara-dalàna ka ho voavaly eo avokoa ilay fanontaniantsika rehetra mangetaheta hoe inona no ataonay fa maniry hiditra ho mpikambana zany amin'ny sabotsy zao zany ny vehivavy tima zany tena Analamanga manokana de efa misy zany solotena isaky ny district ary tena nataonay ngeza be le izy 5 farafahakeliny isaky ny district le mpitatana io zany tsy hoe birao fa tena hoe natao hiasa zany satria le communication zay ny tena olana amintsika tsy isy communication fa ohatrany hoe tsy maheno ny sasany raha volona ray fotsiny no miteny eo de tsy maheno ny sasany de lasa manahirana be fa natao ohatrany any misy zao ohatrany any Ambohidratrimo nampitomboana satria malalaka be le toerana any Atsimondrano nampitomboana 12 zareo zany no any ny anao de amin'ny sabotsy zany aloha no sehatra anankiray ahafahana mitsofoka aloha miditra de raisina tanandroa zany reo fa za zany efa misy numéro téléphone omeko
dia io zany a no etsoina rehefa misy zany hoe zavatra dia ameko an'ilay olona tompony andraikitra any amin'ny distrika tsirairay avy zany reo olona reo zay zany le izy. Ya mazava dia mazava angamba n'izay fanazavana nentin'ny Arifina Rahelsoa momba n'izay fionambehan'ny vehivavy tiako Madagasikara izay efa somary lasa dia lasa ny fotoana tsy aritrainy tsy resaka nyty raharaha mafana eto amin'ny tanàna Antananarivo ity aminao mampanao gazety anao ihany koa namana Arifina dia tsy inona fa tsy resaka etratrano izay midangana be eto amin'ny tanàna Antananarivo ity mampanao gazety anao manahoana ny fimenomenoman'ny olona ny mponina eny rehetrarehetra eny taminareo mpanao gazety mikasika an'ity resaka fiakarany etratrano ity. Tena madilo ny sofina. Mihaino an'ilay izy dia entinareo mpanorotsaina ny tanàna dia ataoko tonga mihitsy nisy olona zao izy mipetraka any an-dafy dia tonga tao amin'ilay zanany kely zany no mipetraka aty a Madagasikara dia niditra tao n'ilay mpanisa trano ireny dia nalainy hatramin'ny entana n'inona rehetrarehetra dia arakaraka iny no angalana an'ilay etra. Tonga ny anina le izy inona moa facture moa zany sa inona le filaza rôle dia avy eo zany tonga ny rôle avy any tafakatra 18 millions. Fa tena le zany le raha matomba teneno ozy izy amin'ny serasera ny Madagasikara fa tena tsy rariny zany ary zay ozy izy aloha tsy andohan'izany mihitsy. Za zany dia mitenen'ny mera eto Antananarivo ho anareo mpanorotsaina hoe mba jerevy ihany ny fiainan'ny olona satria tena efa mahantra fadiran'ovana hiakatra hidangana indray ny hofatrano dia aiza ny tany alehan'ny olona. Tsy aloha hoe maka vola kelikely tamin'ny nenibe ny tanàna anie tena natao daholo izay nampitsotsotra ny zavatra nalohan'ny olona na nisy ny ohatra hoe fanaovana permis de construire fao be tena natao faran'izay mora dia niazakazaka ilay olona nandoa. Tsy aloha hoe izay ny atao mba hoe izay takatry ny olona ilay izy fa tsy hoe ataonao midangana be dia sa hoe kendrena ny tendrombohitra dia zay mananina dia mandohana iny tsy tafavoaka ilay izy. Dia misy mpampianatra koa zao mitaraina tafakatra 14 millions ny oviny ana nefa ny raha ny tokony izy zany toeram-pampianarana zany tokony tsy mandoa fa kely ny aloha amin'ny etratrano fa hoe école privé nefa n'izao izy zany tena mandoa vola be lazaina fa hoe 14 millions. Tsy vitsy za iza moa nahitana an'izany zay zany le izy dia miangavy anareo mpanorotsaina zany hoe tena teneno hiazaka fa zay amoaka an'izay vaovao zay satria tena mampalahelo hitanareo amin'ny tambazotra serasera nge hoe tena feno mihitsy ny olona mampiseho an'ireny rôle ireny amin'ny hoe zao hoe dia mbararina zao hoe dia mbararina ao amin'ny 5e arrondissement zao ny filaharana be mihitsy hanao réclamation le olona dia tsy haiko hoe ahoana misy amin'izany efa tena manoka maraina mandra-parivany andro ilay olona mijoro zany zany tokony mila jerena koa zany zavatra zany fotoana fidiana lafo moa ilay olona efa somary lehibehibe le andeha andohan'ilay etra izy aloha tsy andola ny filazany taminay mpanao gazety fa andeha hanao réclamation zay ozy izy zay zany dia tokony zany mandray fanapakevitra zany ny monsieur le maire vazaha be ozy izy ny olona fa tsy vazaha be nge ny gasy fa tena hoe ny gasy tena mahantra. Ia tsara hotsopihana fanamariana kely moa mahakasika an'izay fitaraina an'izay satria miantefa aty aminay amin'ny rahavavy amin'ny mampanolo-tsaina dia ahafahana mifantoka bebe kokoa ao anatin'izay satria dia misy ny fampiatsoana fivoriana zany raha ny daty dia androany alarobia izay fotoana hanarano ny fandaharana no mandeha ny session extraordinaire izay andinihana mahakasika an'io resaka etratrano io fa ho fifantohana amin'izay dia nanapa-kevitra izay mirahavavy nahodina mialoha ny fandaharana zany ka izay no mahatonga hoe mbola tsy maheno ny akonizy na akon'ilay izy ianao atao anatin'izao fandarana izao fa na izany dia tsara tsipihana hoe fantsianan'ilay resaka abattement no resahanao anatin'izay session extraordinaire zay resahantsika ny hoe manara-dalàna ve ny fomba nananganana nio tokony nisy ny commission municipaly araka ny efa niresahana manaraka ny lalàna sy ny fenitra tokony arahanao anatin'izany ve hoe raha tsika mahita eo ny toyiny sy ny wakony izay zany fa izay ny tianay tsipihana sy mariana tsara hoe antony izay nahatonga anay anodina ny fandarana melohan'ny fotoana ny afana mifantoka tanteraka amin'izay fandiniana ny etratrano ao anatin'ny session extraordinaire zay Clémence Rarnirina. Ka io indrindra moa zao zany zao tena hoe zay ny ilanantsika mpanolontsaina ary eto dia hoe raha nanao antsoantso izahay tamin'ireny fiakarana teny anivo ny hainao manjery samihafa fampiresahana taminareo namana mpanao gazety ireny dia nisy ny eno zany finalement zany zay nisy ny eno ihany ny farany ka dia izay no nahatonga ny hoe tapa-kevitra ny eo anivon'ny commune nanao an'ity fampiatsoana fivoriana tsy ara-potoana ho amin'ny rapitso alarobia fa araka ny tenena manalely teo hoe androany moa zany nanaovana ny fanodinana ny fandarana mbola tsy afaka miteny zay hoe anahoana ilay izy fa tsy maintsy ho taterina eto ihany
de izay aloha efa zavatra tsara ny andrasana raha-pitsy hoe inona ilay tolo-kevitra izay hoentina satria raha ilay lahadinika izay nomena ny mpanolontsaina de hoe fanotsiana n'ilay abattement kanefa nalay abattement raha mampametra-panontaniana ihany hoe ny ainga avay izy io a ny ainga tamin'ny kajikajina nahoana taiza sy ahoanahoana satria tokony misy an'ilay vomiera municipal araka ny tena manalilira faralato rehefa jerena tokoa ny rijateny mifehany zany resaka etratrano sy ny manodidina azy zay a anzo tsy misy a fa de le resaka abattement ihany zany ka de tsy maintsy hoeninareo eto ihany fa naizana zany ny toky azonay omena de zao hoe zay kosa de hiady ny tena koa ny mpanolontsaina ty mahitsy andaniny a hiadiny am'izany hoe efa eniny etaetan'ny mponina sy fimenomenomina hoe tsy ekeny io midangana be io tsy voaloha io hijaly zay eo ihany koa ny tenenina manary finina teo tsy maintsy hiakatra io hofatrano hoe raha-pitsy hoan'ny eto Antananarivo renivohitra anahoana indray ny olana akoatra ny olana zay misy mbola ho ateraka io resaka fampiakarana etratrano io sy ny sisa zany rehetra zany tsy maintsy ho resahana tsy maintsy ho tenenina mivantana fasafasy amin'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny fiadidina tanàna Antananarivo ka de hoeninareo ihany ny akony a fa arak'izay nitenenina teo zay hoe tsy maintsy hijoro zay mpanolontsaina dia ho hitantsika eo ihany ny toy an'izay tranga rehetra momba an'izay a fanotsiana ny resaka fitakiketra ataony eo anivon'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo izay. Efa lasalasa ihany fotoana teo iny namantsika Clémence Ranirina ankasitrany ianao niaraka taminay nafinatra ny fiarahana teto isotra manokana ny ramatoa Arfinina Rahelso izay sady tompotrano ihany moa satria de efa nisy nanentana n'ity fandarana sahila zao ity ihany koa ny tenany a izy raha teo ihany koa mpanao gazety izay nahafantarana azy araka ny resantsika teo de vao maika azy nahafantarana azy bebe kokoa ny tranga izay tsy maintsy nosedrainy tao anatin'izay asa fanaovan-gazety zay fa etsy andanin'izay de tena mpitarika ny vehivavy tiako Madagasikara eto Analamanga ihany koa izy a ankasitrana fa amin'izany adidy mankadiry be dehibe zany de nafohy fotoana niaraka ny tafatava teto androany nafinaritra be ny fampisarana ny tena ina fa mbola isy ny manaraka Arfinina. De makasitraka anareo mirahavavy koa zany nandray anaty amin'ity fandarana ity le fandarana hoe sahia lasa zao inona ny dikan'izay misy mahafonja be zay zavatra zay hoe sa de ndao zay zany de tokony mila mirahina zany amin'ny zavatra zay misy eto amin'ny firenena zany a ka manohatra zay zavatra tsy raliny a tokony mba miaraka sika manohatra izany de mbola veriko eto indray le hoe vehivavy tiako Madagasikara zany satria beta be miandry an'ity fandarana ity ireo vehivavy beta be any tokantrano any de hoe aza dino a le fotoanantsika amin'ny sabotsy a amin'ny sivy sasany maraina de tokoa zany zay manentana ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara zany zay tsy mba nahavita hoe hanao invitation fa le mpikambana vehivavy any amin'ny distrika zany efa mba hoe tonga de teneno a ny député anareo ny birao politika moa zany a efa nila zany de samy hotahin'Andriamanitra daholo tsika de mirary soa anareo mirahavavy a ya raha soanao ihany koa Arfinina de ngamba ny anao kokoa kely a na manalilira faralahy de kokoa ataoko an'le petit baolina kitra rehetra satria fotoanany mondial izao de mbola kokoa amin'ny petit baolina kitra rehetra de indrindrindrindra ho an'ireo mpakafy Portugal rehetra any amin'ny 8e de finale miona. Hatreo ny fiarahantsika androany mankasitraka manokana ny faly tsy fantatry ndraiky ny ao amin'ny filalaovana baolina kitra fa de lafin'ny teknika noho ny kirakirainy androany a mankasitraka anao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany a izay mirahavavy a mametraka ny mandra-piona ao amin'ny fandarana manaraka indray ary.